Andao ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika. Ny salamo fa 130 riavana anao ka ivelatra eo anoloantsika. Salamo fa 130 raha sitraka ao dia mba hiara-maka sika ny andininy fa 420 ihany. Ny andininy fa 420 ihany amin'ny salamo fa 130 amin'ny aran'i Jesosy manao hoe: mahereza areo ka tanjaka ny fonareo dia nareo rehetra izay manantena an Jehovah. Mahereza aoka tanjaka ny fonareo dia ianareo izay manantena an Jehovah. Ity salamo fa 130 ity riavana dia tsikaja ao anatin'ny salamo izay misy fitarainana, nefa moa koa salamo fahatokina, satria nisy fahavalo ny ara-pahoriana ny mpanao salamo dia mitodika amin'ny finoana sy ny fanantenana an Jehovah izy. Araka ny hitantsika ao amin'ny soramany dia ao ambany dia ny hoe salamo nataon'ny Davida ity salamo ity, zany hoe nisoratana tao anatin'ny vanim-potoana izay feno tahotra na feno orooro. Nisy fotoana mantsy izy dia nankalain'ny Saoly, nofofony Saoly ny ainy any amin'ny Samuel voalohany 7:20 any. Nisy fotoana ihany koa izy nandositra ny Absaloma, zany hoe maro fahavalo izy zany. Zany hoe vanim-potoana ahitana loza, ahitana tahotra, ahitana orooro no nanoratana izao salamo izao. Eo ny 120 moa dia mitantara izy hoe akory ny haben'ny zava-tsoanao, mitantara izy hoe nanafinao amin'ny fiafenana anatrehan'ny hoe anao mba tsy ho tratry ny teti-dratsy sy ny sisa. Dia misaotra izy any afaka tamin'ny loza na dia teo aza ny zavatra mafy izay niatra taminy. Na dia zany aza dia maro milaza fa ity salamo ity dia nampiasain'ny fiangonana taorian'ny fahababoana, zany hoe namporisihana ny vahoaka mba hiandry ny famonjen'Andriamanitra. Laha teny famaranana moa ny resahana eto izay feon'ny salamo fa 130 izay ambaran'i Davida, izay niaritra n'izany zavatra maro zany, tsy moramora akory ny zavatra niaritra amin'i Davida vao tonga aza amin'ny toerana mahampanjaka izany izy. Mahereza areo ka tanjaka ny fonareo dia izay manantena an Jehovah. Teny tsy ho an'i Davida rery zany, fa teny ho antsika rehetra ihany koa, ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra. Voalaza hoe iza moa na saina mahery sy matanjaka, izay manantena an Jehovah. Ny olona miandry an Jehovah, ny olona miandry an Jehovah zany no resahana eto. Ny olona mino zany ny resahana eto, ny olona matoko zany ny resahana eto, fa sy ny olona rehetra akory. Ianareo izay manantena an Jehovah. Ny hoe miandry eto riavana malala dia mitoky na miandry ampinoana ny famonjen'Andriamanitra, ny fidiran'Andriamanitra antsehatra, na dia mbola tsy tonga azy zany. Zay natao hoe miandry eto, manantena ankafaliana na miandry amin'ny finoana, zay no heviny eto. Ka ny miandry an Jehovah zany eto dia fanehoana fahatokiana sy finoana fa izy rery ihany no hanavitra ny olony. Ka misy toetra zany izay takina amin'ny olona izay milaza fa miandry an Jehovah. Izy kisota dia miandro amin'ny viavin'ny tompo. Iza moa tsy miandry amin'izao, miandry famonjena, miandry fanafahana, miandry fanavotana, miandry fahasambarana sy fiadanana. Ny olona miandry an Jehovah ravana voalohany resahana eto dia ny hoe olona tsy morakivy na hoe manana herim-po, olona miaritra. Zay nambadiky ny teny hoe mahereza eto. Fa raha fototeny amin'ny hoe Ezekela moa zany ity mahereza ity, hajaka, zany hoe matanjaka, mahery, tsisy to azy. Ampiasain'ny baiboly zany rehefa
manoloana ny loza na aty sy ny sisa dia asena mahery aoka iamafy na aoka ho matanjaka zany hoe manamafy ny tena zany mba tsy hatahotra ny loza ka na inona zavatra miseho dia mahazaka n'izany ny olona izay miandry an'i Jehovah zany hoe tsy dia resaka hery ara-batana loatra nefa zany fa tena hery am-panahy fa inona moa ny vitan'izay mba heritselitsika fa tahaka ny zanak'ondry ihany tsika eo anatrehan'ny ambody fa zany nefa nambary eto hoe aoka tsy ho morakivy aoka hanana herim-po olona mafy amin'ny finoana ka tsy hiozongozina eo anatrehan'ny zavatra misy amin'ny fiainana izay iainana na inona zavatra mitranga dia tsy miontsona amin'izany ny olona izay miandry an'i Jehovah tahaka ny vehivavy ray teraka ihany na manaikitra tahaka n'inona azany rehefa hoe tsy mety misy zazakely eo dia milamina fa dia rehefa tonga ny zazakely maninona adino daholo lay aretina rehetra ny olona miandry zany miandro ny fiavian'ny tompontsika miandry dia matanjaka ny finoantsika tsy azo zongozonina ny finoantsika dia tahaka zany ko raha mbola misy ko ny farany dia tsy foana ny fanantenanao ny olona izay miandry an'i Jehovah manatena ny kafaliana ny famonjen'Andriamanitra dia tena miorona mafy izy ampiasaina matsy ny teny hoe mahireza rehefa miatrika zava-tsarotra miatrika ady ravana rehetra amin'ny tompo maro hoe ny miravoravo-tanana ankehitriny teny sahaza ho antsika ihany koa zany teny hoe mahireza zany aoka hatanjaka fa tsy voadomina dia menjery na mikodia fa aoka hatanjaka isika aoka iorona mafy isika na dia mafy aza ny sedra zay tsy maintsy sedraitsika ity amin'izao tontolo izao many fiainantsika ankehitriny fotsiny aza mafy ny ady atrehantsika tsy mora akory zany ny fahantrana ny tsy fisiana ny fandriampahalemana e zao dia hoe sika hoe hatramin'ny oktobra nisy rano farany teto amin'ity fiangonana ity dia le tsara hoe matsaky ianao arivo ariary ny bidon jaune mahalany firy ao anatin'ny ray andro dia koa teo masina calculé hoe raha mahalany folo zany bidon isan'andro nasana vilia nasana lamba sy ny sisa dia ohatrinona zany ao anatin'ny ray volana nefa raha mandoa jeramahana ohatrinny ohatra fotsiny ihany zany zavatra mafy dia heritantsika misaotra ny tompo repsika fa isika dia mbola Andriamanitra hery afaka miatrika an'izany rehetra zany oa hoe zavatra manokana fotsiny zany fa mifainanatika isa tokantrano miaritra amin'izany tsika miandry an'i Jehovah isika manantena an'i Jehovah isika raha tsy olona manana fanantenana isika raha tsy olona manana izay finoana izay tsika dia mety efa tsy mivavaka ntsony hoe mivavaka ihany firy taona zay mivavaka ihany fa tsy mahita valim-bavaka marina miravoravo-tanana fa ianao kosa mahatanjah mahereza fa ny faharoa ry havana inona tokoa ilay toetra tokony hanana ny faharoa eto ilay hoe manam-paharetana aoka hatanjaka ninona ozy izy ny fonao aoka hatanjaka ny fonao tsy mara mitovitovy ihany moa lay hoe matanjaka sy lay mahereza teo aoka hatanjaka ny fonao raha ny tena andikany moa zany dia hoe ampatanjao ny fonao aoka iorona mafy ny fonao zany hoe ny fonao zany tsy mahery ho azy ao tsy mahery ho azy ao io fa tsy maintsy manampy azy ianao amin'ny alalan'ny finoana sy ny fanantenana ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jehovah ka tsy asan'ny olona fotsiny manamafy ny fo fa tena asan'Andriamanitra zany amin'ny fametrahana azy mifatokiana azy ametrahana azy amin'ny Jehovah zay mahatonga ny oabolina teny manao hoe anakatoloriana inona ny fonao koa nge mila ampahereziny ary tena misy tsy mahery ho azy akory io fa raha tsy olona mivavaka ianao dia hiakatra ho azy ny tensionanao miakatra ho azy ny tosi-drahanao vao mety zavatra tsy mety ianao mila mampahery ny fonao manamafy ny fonao mba hahatonga azy ahery ny teny fahitsika matetika moa dia ny hoe mahereza sy mahatanjah zany ny fiteny matetika
fa eto izy de hoe maherezy areo ka atanjaka ny fonao ampaherezo ny fonao tsy asan'ny olona fotsiny isika tsisy olona mahay mampahery ny fony tahaka ny hoe tsisy olona mahay manova ny fony raha tsy Andriamanitra manova ny fo ka raha tianao ahery ny fonao dia atolorin'ny tompo dia azany zava-dratsy ny fiainana nataonao amin'ny andro no nataon'ny fonao ao fa fenoy fahatokiana fenoy fifaliana fenoy fanantenana ny fonao fa raha ny zava-dratsy ny fiainana nataonao am-po makarary fo eo tsika tena makarary fo ny fiainana dia vetivety eo reraka ny fonao fatolory an'ny tompo zany ny maha olona tsika manontolo mihitsy matsy no ambara amin'izany hoe fo izany fo ao amin'ny baiboly a dia ao ny ivon'ny saina ao ny ivon'ny fanapa-kevitra ao anatin'izany fo zany ny maha olona tsika mihitsy zany no tiana iorina mafy eto amin'ny fatokinan'Andriamanitra ravana etra amin'ny tompo na eo aza ny zavatsarotra atrehintsika manavesatra ny fotsika ny aretina ny fahaverezana asa ny fanenjehana sy ny sisa dia miantso atsika ny tenin'Andriamanitra mba hanamafy ny fotsika tsy ho amin'ny tahotra fa ho amin'ny hery avy amin'Andriamanitra ihany satria ny herin'Andriamanitra ao anatsika dalan'ny fanahiny zay no mampitraka atsika zay mbola mampijoro atsika raha vizana ny fotsika dia tsy afaka miazona ny finoany sika fa miravoravo-tanana tena antsoina zany ny vahoaka an'Andriamanitra eto ho amin'ny faharetana ho amin'ny fitokiana amin'Andriamanitra irery ihany satria tsy maintsy isy iseho zany famonjen'Andriamanitra zany ny hafatra dia mazava ry havana mitondra fanantenana sy finoana ao amin'Andriamanitra na dia misy fisedrana azy ny fiainantsika misy tsy maintsy tsy misy ny fanantenana tsy maintsy tsy miorina ny finoana ao amin'Andriamanitra na dia misy fisedrana azy dia mahereza aoka atanjaka ny fonao raha marina dia tena ianao mila manolotra azy ny tompo mba hahatonga ny olona ho mafy fo tsy hoe mafy fo taka vatakory tsy lahitra anarina fa mafy fo mahazaka izay sedra rehetra ho antsika izay manantenan'Andriamanitra manantenan'i Jehovah ka izao andinin''izao ry havana tapaka andinin''izao dia mampirisika tsika rehetra anana faharetana heri-po fa tsy ho an'ny Davida rery akory zany koa mahereza sy mahatanjaha mampaherezo ny fonao teny efa nilovan'ny Israely tamin'ny andron'ny Mosesy zany tamin'ny andron'ny Josoa fandre matetika ary lovainy ny mpanao salama mahereza sy mahatanjaha midika izany fa rehefa atahorana ho vozongozona ny finoan'ny olona dia ampaherezina izy hifikitra amin'ny tompo vanim-potoana zay mampihozongozona ny finoan'ny olona ankehitriny ampaherezina isika mendrika atsika izany teny mamloatra zany mahereza sy mahatanjaha fampaherezana atsika izany teny zany eo amin'ny fiainantsika kristianina rehefa mahalala dia rehefa mpanaradian'i Kristy isika dia tsy maintsy mandalo ny fisedrana ho ny tononkira izay ary zany teny fampaherezana zany nge ny ainan'ireo martira fa izay ka natonga azy sanan'olotra ny ainy ho an'i Jesoa ka na inona krizy fahoriana dia azoto miandry an'i Jehovah sika satria izy ihany ny famonjena antsika Jesosy nefa miteny matoky izao efa naharesy izao tontolo izao matoky Jesosy no manome hery ary ny mpino dia tsy tokony hatahotra na dia miatrika ny fahoriana satria Jesosy nefa niteny an'izany teny ambony ranomasina misamboara voara Jesosy no miteny hoe aza matahotra matoky fa izao ihany ty aoka tsy orooro ny fonareo izao ihany ty rehefa miaraka amin'i Jesosy na mafy toinona aza ny fisamboara varan'ny onjam-piainana dia tsy maintsy tafity ianao satria isika dia miandry ny famonjen'Andriamanitra miatrika atsika isan'andro avana malala toy ny vahoaka jiosy vao babo miandro fanafahany nefa tsareo fa tsy mamela atsika eo rery izy araka ny teny eo amin'ny jaonany hoe tsy amelinareo okamboty aho zany ny teny fampaherezana ny fampahery ny mpino Jesosy koa mampahery atsika tsy avela ny okamboty isika
isika izay mahatsiaro tena ho miady rery amin'ny fiainana ka nylozan'ny hafa mety nylozan'ny olontiana nylozan'ny ray aman-dreny nylozan'ny havana nylozan'ny asa dia miravoravi-tanana dia tsarovy fa tsy mamely antsika irery Jesosy amin'ny alalan'ny fanahy masina mampahery sy mitarika antsika mandrakariva dia ny tompony omba antsika tsirairay avy ampahery antsika etrehantsika ny fiainantsika manontolo azy ny voninahitra manao amin'ny fiadanana ny olona miandro ny tompo dia tena olona matanjaka amin'ny finoana olona mafy amin'ny finoana ary indrindra mafo ka tsy matahotra ninonina sedra mafy izay lalovany ho azy ny voninahitra ao aminao amin'ny fiadanany amen